Miarabantsika mpiray tanindrazana amin'ny zao andro alarobia zao. No misy kopy kely vetivetika anareo tamin'ny nisy fotoana moa nizay da le niteny hoe misy trafic d'arme niseho tao amin'ny primature. Bon, zareo no milaza no fanadihadina fa zany ndray eo anivon'ny présidence ndray no lazaiko aminareo. Inona no tiako tenenina tamin'ny zoma alohan'ny paka teo zany de nisy andihana miaramila nandeha nakany Manambato, andihana miaramila avy amin'ny présidence moa zany nandeha nakany Manambato de tsy hoe inona mission nataony tany zany, tsy fantatra tsony na perquisition na inona tiana atao fa tanjona zany de nisy mission, nisy olona tiana nanaovana chantage tany tao amin'izay fotoana zay nefa de nilaza ireo miaramila ireo fa very ny Kalaknikov maromaro zay netiny. Raha anankiray de mety afaka iteny antsika hoe mba nety nisy fanadinoana fa Kalaknikov maromaro no very. De nilaza ny tao amin'ny présidence fa hoe tokony afeniny zany zavatra zany fa tsy tokony ambara, de niezahana ny sarotsaromana. Ny zavatra azo eritreretina aloha de hoe soit nisy trafika natao tao na namidiny zalahy le basy de mody very, soit saika amandriana olona de mety napetraka tany amina toerana ray tany de tsy tatapoka le olona de tsy tateraka le mission. Fa ny zavatra nahagaga fotsy moa zany de hoe miaramila amin'ny présidence mandeha makany Manambato miaraka amina fitaovam-piadiana hanao inona, satria miaramila amin'ny présidence zany natao hiaro ny filoham-pirenena, filoham-panjakana, ny filohan'ny refondation ozy nareo raha zay ny tiana ilazana ny Ramika, fa tsy tokony nisy mission ho ataony zany. Fa inona nataondreo zalahy reo tany Manambato, de ahoana no fitaovam-piadiana maromaro no tsy hita. Kalaknikov fitaovam-piadiana mahery vaika zany, de takotakonana lizy am'izao fotoana zao. Ary zavatra tiako tongavana de hoe rehefa misy ny zavatra ohatr'izao de tsy maintsy misy ny tompona andraikitra atao bouc émissaire. Zany hoe misy tompona andraikitra zany anoany tsy maintsy esorina ndray. Nareo amin'ny lapa ao aza mieritreritra hoe tsy fantatray ny zavatra ataonareo, fantatray foana ny zavatra ataonareo, fantatray rehefa fombafomba modiny samborana ny général Alfred nalefany tsefa reny, reny le modiny lazaina hoe saika nongam-panjakana de karaha tsy defa olona dondo taky ninona ko de vola entina aminganam-panjakana nampidirina any amin'ny banky, fa de mieritreritra ny olona ho kendrona vena re sady teny hoe nandraka de mampalahelo le izy aty tena ohatrany hoe manao film dessin animé zany le fitondram-panjakana, tsy miasa saina, tsy mandefa saina lalina fa tena majilamboto sy tsy manana fahefana azy fahalalana azy de manao foana fotsiny. Reny moa zany hoe rehefa entina ilika, rehefa tiana ilika ny olona ray de amoronana dossier. Tadidio fa tao anatin'iny fonds souverain iny misy zavatra be dehibe ny tiana nafenina tao anatin' reny, satria amin'ny maha fonds souverain azy misy vola be midikotonao zany. Ary ty fitondrany ty raha vao hoe resa-bola de tena tonatonana mihitsy, miampanampana mihitsy ohatran'le olona nona be tsy nina-kanina reny, ka raha vao mahita tataka resa-bola fofofofona vola de efa miditra foana izy. Ka de zay no tiako tenenina aminareo hoe amin'izao fotoana zao rehefa misy ny adalana moa zany ataon'ny miaramila ny présidence na miaramila manakaikaiky sy milelaka am'zareo reo de tsy le olona tompona andraikitry ny amin'ny eloka no asina fa olona tsy manatsiny ery. De jerevinareo tsara fa mino fa misy olona ho tiana ho esorina ao, misy tompona andraikitra tiana esorina ao, misy olona mety manamboninahitra tiana ho esorina ao, de atao bouc émissaire am'izao raha zao. Zay ny amin'ny androany farapitso hanao itodika kely aminareo miaramila mihitsy ilaza aminareo mihitsy hoe ny inona ny atony tsietsehanareo, nefa zavatra efa mazava fa famitehana anareo zava-misy. De mampiomana anareo arapitso, anareo miaramila ny tika antefan'ny afatra arapitso mba hatonga anareo hanana ampo. Zay fa de mahireza daholo Madagasikara, any Malagasy.